regny a defa sinina fa manao kinamakonamako raha vanomanana marika fa rehefa baiko kely tsy miady anefa sara fantasina vanomanana marika fa kolonely Mikaely nampisokatra ny tikony sara potipotiky foana ty marika vanomanana nge ananany vaoko malagasy trosy tsy toky sy finoany hetatsy voalohany ino na zavatra misy docteur zao izy nareo erasiko laza mbola teo zao vetivety teo andriamatoa marika vanomanana de mbola sa zany izy hoe nefa izy milaza fa hoe manao fitsikana ty de hoe mbola miteny agny Bruxelles fa sala misy manao ninona zany finoana fanavana nitakina teto nge tsara fantasika takina teto de resaka hoe tsiosiramy kanefa tsy nipetraka amizay fosiny fatakana fanavana za sy mpisolo bavanzareo mambrana gouvernement aminay mpisolo bavana fomba fanavoazana fa zay pour fatakana tya de tsy misy miteny zay zay satria mamparary koanay zany parapolitika ny hoe mahita olo famezaka manao kanefa de mbola atao hoe tsy manao zany sako miteny amitsika manena nosy fa mba mihena kely nesaka desistage eto Madagasikara manao ezaka tokony sy fezaka atao ny gouvernement tataretiny misy randrano mizeny rano sotro madio miezaka ny ministre ny varitra mampiena resaka hoe PPN miaramiasa aminao rano za tsy teny fanamboran-dalana fito volana fotsy monja olonareo teto nipetrahan'olo reto toa zany sy hoe za boka zareo tsy atao hoe hamafa ny lamba malotony andrazoela sy ny tontolo teo talofa dimidimy teo fa tsy zany par sens zany ny tenin'Andriamanitra zany Mikaely tonga teto hoe mba hoe nitaraigna indray fitaraigna vaoko malagasy amizay nahazo ny vaoko malagasy hoe ampitaina hoe mba ho sasara kokoa nipetrany eto fa tsy hoe hanao mirakitra Madagasikara ny fitondrana fanavoasana raha zay tokony voizinay raha zay hoe ny kolonely Mikaely nge tonga teto sy namany sy hoe hamaly problème sika fa dimidimy amin'ny fotona taloha e fa mamasy kelikely fito vola ao atenako aminareo fa misy mangirana zay de misy ny olo ray mandray anara-panahy mbola ny sa hoe miteny hoe amin'ny aina aman-jery fa hoe tsy zavatra atao ny fanjakana fanavoazana taoko misy mety kosa zavatra sana amizany raha ohatra ka misy zavatra tsy mety ataony olona mpitondra am'fototra kosa aloha sy zakara nge ny fomba fanavoazana mba tokony anatina zany mataky maray mandray azy satria sara fantasika constitution metraka anio sisy mbola lana eto fa amanalana daholo na iza ny foroan'ny fanavoazana ny foroan'ny malagasy manontolo zay mahatonga asika teto fa dimidimy teo misy matahora foana hoe misy matahora zany hoe raha ohatra ka miaraka amin'ny fitondrana azetika ny fanavoazana miaraka amin'ny arabe na miaraka amina miaraka amin'ireo Rosia de ampitahorona hoe sy mety aminay io fa hoana moa zany hoe raha ny malagasy mila tafompo izy ravanamana tagny Bruxelles sy io no mahavoky malagasy nga ihany angara amboarin'ny Rosia ty Madagasikara sy hitany masiny ny resaka hoe hanamety tracteur izy regny a defa sinina fa manao kinamakonamako raha vanomanana marika fa rehefa baiko kely tsy miady anefa sara fantasina vanomanana marika fa kolonely Mikaely nampisokatra ny tikony sara potipotiky foana ty marika vanomanana nge ananany vaoko malagasy trosy tsy toky sy finoany hetatsy voalohany kanefa nikipina zay satria noho ninona antony tombosoa ny vaoko malagasy satria be da be ny vaoko malagasy maisa amin'ny tikony zany de le ferina fotsiny le zany tao azy masokila tamin'ny fitondranan-drazoela sy fitondrany elozy européenne zany andriamatoa vanomanana marika zany sy nasokatra ny tikô fa ity nampisokatra ny tikô nefa de masaky izy hoe mbola contre ny kolonely Mikaely tokony ataony raha tena olo tena conscient koa izy de tokony hanampy zato-sanjato andriamatoa kolonely Mikaely zany andriamatoa marika le ACC nge nahoana aloha de efa mahabe resaka foana fa taona maro zao zay le hoe fitsarana mbola lam-panorenana akory atao fa tsy ampikahatra atsika kosa angamba ny miteny hoe de vitsina ihany ny tena maneho fitokisana an'izany ny etsekilany moa ny député de efa paipaika foana tato hatramin'izay fanavoazan'izay de paipaika sy fifamelezana mandrak'izao ara mbola tsy mazava foana ny ao amin'ny député hoe ny ao aminareo ao ange ka misy ny tokony ho voahentsika takana voahentsika ny hafa ihany koa nefa ny toa ohatra ny mialokaloka soamatsara ao sy ny sisa ka tsy misy hoe mazava tena amin'ny hoentina makaiza fa ny
tsy haiko ny amiko misy naman'iny moa eto mpampiseho fahaizana foana ny hoe ny zao tsy mitovy ny institution tokony tazomina, tokony horavana, tokony hitovy tatana ina moa filazany azy tsy hoe mitovy tatana, tokony mitovy firehana ny hatrany ambonika hatrany am-potony. Fa ny atsika aloha zao ny amin'ny fahitako azy zay ampizotra n'le fanovana eto amin'ny firenena no zava-dehibe tena itoeran'ny aintsika, satria raha mipilisatra am'izao tsika sanatry asa mandaha ray na mandaha roa ndray de sakoroka ndray ato Madagasikara. Zay ny tsara hoity zay, ka zay ny mahatonga manao hoe tokony jerena sy haitsika manavaka hoe reto ady paipaika kaparanjony tazotseza, ny azony tazotseza de fa akory ataotsika fa de ny fanovana tsy ahatonga an'izany ho fiainam-pirenena hoe ho tahaka izany foana fiainam-pirenena no jerena. Raha noentina miteny tsotra zao de hoe ity resaka HCCT ity resaka antenimera ty ny resaka CENI ny resaka CCCNI indrindra de tena betsaka ny mampitovy ny olana mipetraka amin'ireo de ny hoe ahoana tsara aloha hoe iza tsara ny fahefana manendry manolotra, de ahoana tsara ny tena miantoka tena misy antoka mazava tsara mihitsy ny hoe ny fahaleovan-tenany averiko ny HCC sy ny CENI tena adihevitra lehibe tokony ho vita mazava tsara indray mandeha io fa raha ireo no tsy ampy fitokisana an'ireo ny vahoaka de tsisy raha vanina eto, tsisy fanovana vanina eto. Mbola mety fanontaniana mipetraka ihany koa ny amin'ny hoavin'ireny hoe HCDED hoe ahoany reny satria ao anatin'ireny adihevitra amin'ny resaka demokrasia satria tena mifahanginana mahagaga mihitsy hoe le fahanginany mahakasika andreo zavatra anaovan'olona fanamariny amin'ny hoe ny demokrasia eto Madagasikara, ny fanjakana tandalana sy ny fa raha ny ohatra n'le ataontsika hoe ny tompiasan'ny teo aloha de somary fahanginana kely zany aloha ny hita sy tsikaritra ho an'ny firafitry ny HCDED amin'ny zao fotoana zao de hitao moa mivoatazony reny sa manahoana ao anatin'izay lalam-panorenana vaovao reny ie aloha de efa karazany fiekena mihitsy hoe le natonga azy natao nanjavona de very anjavony fotsiny zany, karazany efa fiekena mihitsy hoe tsy nety tamin'le fitondrana teo le misy an'le HCDED za tsy milaza hoe tsy maintsy ilaina ary tsy maintsy misy ny HCDED fa efa nisy izy loha de nefany satria tam'le farany teo de lasa ny afara tamin'ny romoromo mihitsy ny le fitantarana teo aloha zay Pierre Lenoble moa mialatriny fa izy moa no mpisofolo tao zany de lasa hoe ny faranana aloha amin'ny fotoana ny tompiasanan'izy reo noho zay le ataontsika hoe fanoritana teo amin'ny goma be gomendra la fotsiny iny defa any tranony defa tsisy de manelingely reny efa marika nahitantsika hoe tsy repoblika tsony teto tam'izany mbola mety hiverenantsika zay rehefa aveo fa ny fotoana moa mandeha fa ho zaraina ihany koa amin'ny lafin'ny faharoany amin'ny hoe mandeha ny fotoana rehefa mandeha ny fotoana de samy eo ampiandrasana moa zany no afaka ty fetim-pirenena fanontaniana mipetraka zany de ny hoe ny am'izay hoe fikaonantom-pirenena sy ny 9 jona io mihitsy zany tsika io zany zao ny vaovao farany aloha zany raha manodidina n'le fikaonantom-pirenena de le ny lany zany zao ny rijateny amin'ny andrafetana sy amaritana ny hiraka zay ho ataon'le copil ny CNR na ny hoe comité de pilotage ny conférence nationale pour la refondation raha ohatra ka alavaina zany somary teny vazaha moa zany nandroatana an'izy nasy ny teny gasy ihany teo amin'le nasy ny teny gasy ihany teo amin'le hoe fanoloran'ny prime ministre teo anatrehan'ny filakevitra ministra de fomba lazany azy tamin'ny teny gasy de komity mitarika iny zany de miandry fanazavana bebe koa tsika fa mpitarika andray io zany zao aloha tsy teny betsaka momba an'iny fa ny zava-dehibe tena zava-dehibe inge de ny eo le hoe fitariana fa
eo indrindrindrindra mihitsy a ile votoatanjavatra tsika manko efa ndresaka ihany nombany hoe ny fandaminana azy ny mety ho fizotran'ny ohatra hoe ny chronogramme asa raha mbola voatazona na isy fiovany somary misy fahendrena ihany satria fotoana manahirana ny vahoaka eraky ny nosy amin'ny lafinjavatra maro isan-karazany zao volana juin sy juillet zao de tereny tsy maintsy tereny zava-misy eo ihany fa eo ampiandrasana an'izay so de efa tokony fantoka amin'izay amin'le tena zavatra ikonan-doha tokony misy mampifantoka atsika amin'izay ny avy any amin'ny fitondrana na avy any amin'ny komity mpitarika iny moa tena mbola ilaina mazava tsara hoe ahoana tsara inona tsara ny asa sendraikitra le hoe komity mpitarika fa ny verimberenako eto de ny hoe tena samy mitodika sy nanomatsaina ho any amin'le hoe fanavaozana ny repoblika amin'izay ve tsika rehetra zay manakolazaina amin'ity fikaonantom-pireneny ity efa tena mitodika an'le repoblika ve za somary lavalava kely fa ny tanora zao no mietsiketsika ary nasandratsandratra mihitsy hoe ny tanora ary samy jeune je t'aime daholo manao jeunisme daholo zao zay mpiseho miteny rehetra sy ny any amin'ny fitondrana sy ny any ampanao politika isan-karazany de ny tanora zao ny zavatra niseho ity zany a misy elanelana tena tsy maintsy ataotsika zay ampiady tsara ny tadinokanga ny tanora tokoa efa antaona ny maro no nietsiketsika sy nandoro-pone na momba ny mahazo azy eny amin'ny université zany a ny borsa ny trano fonena na ny rano ny jiro sy ny sisa na miaraka amin'ny vahoaka amin'ny jiro sy rano teny amin'ny arabe isaky ny ariva tsy maintsy heninao ny atsy ny aroa ny ary eraky ny Madagasikara nietsika tokoa le tanora ary de ohatra niakatra niakatra maripana tamin'iny tamin'ny volana septambra fa eo indrindra no niditra le kolonely zay lasa perere makehitriny raha lainarina Mikael de nisy hevitra navoakany hoe refondation ny resaka fanavoazana ny repoblika nisy akehitriny manao hoe tsy nisy nitaky anjany ange tany amin'ny arabe de ny tompoko fa ny mpitarika de mametraka eo amin'ny aloha foana zay tokony hotakarina ambonimboniky koa hatrany hamahana n'le fanarenana ny firenena efa hita fa tsy na ho 10 taona eny amin'ny arabe ary tsika de firenena potika no vokatra zay fa tsy maintsy misy ny lalana everina hitondrana an'izy lavalava tika nefa ny tiako apetraka eto de zao ny lalana naroso sy natolotry ny PRRM zany de hoe fanavoazana ny repoblika mandalo amina fikaonan-doha-pirenena eo amanko ka itsika rehetra ve zany efa nanomatsaina hoe anao fikaonan-doha-pirenena mitodika amin'izany hoe fanavoazana ny repoblika zany hitodika mandeha maka amin'izany hoe fanavoazana ny repoblika zany farafaratsyntsika menakavy de mahita hoe inona ny zavatra namotika ny repoblika zany hoe inona aby no namotika an'izany hoe teneranam-bahoaka sy safidim-bahoaka sy fanajana lalàna teto Madagasikara inona ny tena namotika an'izany teto inona ny natonga atsika vahoaka lasa rehefa tsy repoblika manko de fanompona razan'olona ka inona ny natonga atsika lasa nanompo olona nanompo mpanjaka kely hatrany amin'ny taponika hatrany amin'ny fokotany de misy afaka ny soratra ho tompony ty Madagasikara ty de ny anarana entiny Rajoelina Tsay Christian Ravatomanga nambabo any Madagasikara mihitsy ho fananany de satria fananany de le lazaintsika hoe forongony lazainy sasany hoe mafia le tambazotra rehetra manodidina azy sy ny fianakaviany menakavy sy ny sisa no mambabo ary tompony ary ambonin'ny lalàna tamin'ny lafinjavatra rehetra de ny antokony
ihany ko le tsy miady amin'ny atoko a fa nisy kosa aloha ny atoko nanao an'izay de zay mba nandalina tamintsika de nafaka namoaka tamin'ny tenim-bazaha hoe capture d'état de taitaitra kely mandritry ny herinandro ny izay nanampaizana tamin'iny de namerimberiny hoe capture d'état zany de le hoe misy olona misoloky ho tompony ny tany sy ny fanjakana de misy de izy ny tompoina zany eto amin'ny tany sy ny firenena de hatrany amina faritra zany hatrany amina distrika misy ny député zany hatrany amina commune zany de misy ny olona izy ny tompony ary hatrany amin'ny lafin-javatra maka ohatra hoe any amin'ny ina filazana ny corps d'état hatrany mivondrona asa-panjakana any amin'ny fitsarana any amin'ny mpitandro filaminana de misy foana ny hoe ny kota ny zanaky ny anina ny sala am'izao manao concours ny fitsarana mihitsy ny tokony madio nefa ny amin'ny fitsarana indrindra misy skandalina goavana indrindra momba ny fampidirana tanora satria misy ny zanaky ny anina sy ny zanaky ny anina zany hoe raisiny io fananany manokana koa zany io fitsarana io fananam-pianakaviana ny any amin'ny foloalindany anaovany azy amin'ny kota mampiditra ary amin'ny inona ty sekoly miaramila ary amin'ny akademia sy ny sisa iny moa de efa hita vatana be mihitsy hoe ny heverin'ny Rajoelina fa azy sy ny rainy nanangana ny douane kely ka lavabe le resako izay fa mila manakatra makany tsika tanora indrindraindrindra fantatritsika fa tsy voavaha eo amin'ny sehatry ny borsa fotsiny ohatra fa tsy maintsy niakatra makany amin'ny fitondrana ny tany sy ny firenena fananan'olona ve tia sa republika toizantsika zay rehefa avy eo a am'le hoe mbola hotoizana ve le fanjakan'ny arabe zay le fanjakan'ny arabe helo fa itsika tanora matetika nandalo tam'izany zay nge nandalo tam'izany 72 io ye toizantsika zay a naraka an'le tonga ambatra vizitsy reto amverina